Navoaka tamin'ny fomba ofisialy sy tao amin'ny Mailaka University kosa ny zoma fa 8 volana febroary 2024 lasa teo ny mpianatra navita ny fianarana ambony ka nahazo ny diplôma avy amin'ny université tany Inde reto mpianatra ireto. Mailaka no anarana nosaloran'ny tiandiany nanaraka fianarana teto amin'ny Mailaka University izay nanaraka fiofanana nampitaindavitra avy any amin'ny Amity University any Inde. Mpianatra 12 no nanaraka ny fianarana ka mivaly tamin'izy ireo dia nahazo mari-pahaizana Master of Business Administration na ny MBA amin'ny lafiny varotra iraisam-pirenena. Ny iray nahazo Master 2 amin'ny resaka fitantanam-bola izay nianatra nandritra ny roa taona ary ny telo nahazo Master 1 amin'ny teknôlôjia ny fifandraisana. Tafiditra amin'ny tetikasa Pan-African e-network napetraky ny gouvernemanta indiana ho an'ny firenena aty Afrika ny fampianarana ampitaindavitra avy amin'ny université any Inde. Teto amin'ny foibe toeran'ny Mailaka Université eto Antanety-Behivato no nanarahan'ireo mpianatra amin'ny fampianarana tamin'ny alalan'ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia avolenta vokatry ny fiara-miasa teo ministera ny fifandraisan-davitra sy ny gouvernemanta indiana. Marihana fa ny taona 14 nanomboka ny fampianarana ampitaindavitra teo anivon'ny Mailaka University ary ity no andiany voalohany mivoaka teto.